ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray izy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izao no fandaminantsika. Misy ny ravanevany hazakazaka masina dia raisina ny tenin'Andriamanitra eo am-pelantananao sokafy ao amin'ny Salamo 3:30. Salamo 3:30 voalohany ka hatramin'ny 5 dia ny hira voalahatra ny tanterahana ao aorianan'izay vavaka vao mipetraka ianareo. Salamo 3:30 voalohany ka hatramin'ny 5. Dia hitsangana ny fiangonana anatanteraka ny hira ny hazakazaka masina aloha. Manomana ny foamam-panahintsika sikariavana. Ankalazan'Andriamanitra idera sy amin'ny voninahitra azy. Iarahantsika amin'ny mpanao salamo izany amin'ny Salamo 3:30 ny 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetahetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany mijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitra aho. Fa tsara no miaina ny fanotramponao, ny molotra hideranao. Toy izany nisaorako anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao nanoratako ny tanana, toy ny vokitsoka sy tavy mivokisan'ny fanahiko, ary ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Amen. Hivavaka isikariavana.
miteranao ny fiangonan'Andriamanitra ary misaotra sy mankalazanao manandratra ny vavaka fiterana amin'ny alalan'ny tononkira izay setry ny fitiavanao anay. Vokatry ny fonay Andriamanitra ny fanatonanay anao no nitehirizanao sy nitahinao anay nandritra ny herinandro lasa. Nahazo an'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao indray hanavaozanay ny fanomponanao sy hahafahanay mivavaka mandrakariva eo aminao. Tanterao aminay Andriamanitra, ny asan'ny teninao amin'ny alalan'ny fanatrehanao, ny olona mivory sy tafavory amin'ny anaranao. Ary ataovy maty sy avo, mangetaheta ny aminao zahay, ary akasitrao Andriamanitra ny fiarahanay mangataka mivavaka aminao mandritra an'izao fanompona masina ataonay izao. Manatona anao amin'ny fifaliana zahay, te hiaino anao sy handray ny fiainana avy aminao. Ary eo ka mifanainao masina mihitsy no hiasa amin'ny isam-batan'olona, ka mamotra sy mampitoetra sy mampiray azy ao aminao mandritra ny fanompom-pavahana tanterahanay. Ho tsapanay amin'izao anio izao, fa tianao zava-baovao amin'ny fiainanay ianao, andraisanay hery, hitombonay amin'ny finoana, ka atokanay hanana fahazotoana ho amin'ny fanomponanao, hiasa ho anao, hivavaka aminao amin'ny fanatrehanao. Tareo amin'ny zavatra rehetra nataonay, ho fanomezam-boninahitra sy fankalazana ny anaranao, ao amin'ny zanakao izay no ny asa amin'ny fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ambara amintsika ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voarakitra atao amin'ny soratra masina, ampisaintsainana anao sy eritreretanao fatratra ny amin'ny mivavaka sy ny fifandraisanao amin'ny Tompo. Izao izany sitrapon'Andriamanitra izany izay atolotra ho anao araka ny soratra masina. Ary mananatra anareo zahay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampahirezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara na eo amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny fahamasinana ny sitrapon'Andriamanitra ry havana dia mampiorina tsara antsika amin'ny finoana, ka ny olona manana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia sambatra ka amin'ny lohabava hoe sambatra ny mahitsy lalana. Amen. Ny rehefa voalahatra ny tanterahantsika.
manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay masina sy tsara indrindra tokoa ry havana, dia mitarika antsika ho any amin'ny fibebahana noho ny tsy fahatanterahana sy ny fahalemetsika. Hiara-iombom-bavaka isika, hibebaka eo anatrehan'ny Tompo. Raha vao mijanona ny mpitarika, dia anareo kosa mamaly hoe mamonjehanay ry Tompo tsara ho. Vao mijanona ny mpitarika, dia ianareo mamaly hoe mamonjehanay ry Tompo tsara ho. Hivavaka isika, hibebaka eo anatrehan'ny Tompo, ny fonao ny sainao ny fanainao, hiara-iompona izao vavaka izao ankalaza n'Andriamanitra amin'ny fibebahana, hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ilay loharan'ny fahasoavana sy ny fanantenana rehetra, mangataka aminao zahay, mba hiainonao ny fihekena heloka, ny fibebahanay marina eto anatrehanao, no ny helokay sy ny tsy fahaizanay mivavaka eo anatrehanao, mba amindrano fo aminay. Aiza mahatsiaro ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay ianao Andriamanitra, ary aiza mamaly araka ny fahotanay. Tompo, mivavaka eo anatrehanao izay, mahatsiaro ny falitram-piretananay, ny tsy fahatanterahanay rehetra, indrindra ny fivavahanay tsy mahay mankalaza sy tsy manome voninahitra anao, fa ny amin'izay mahaporitra anay sy mahatery anay ny tanterahanay eo anatrehanao. Tompo, mamindra-fo aminay ianao. Ianao Kristy, dia mivavaka ho anay mandrakariva eo an-tanakavanany ray. Ianao ny antona teo amin'ny azo fijaliana, niaritra ny fahoriana, mba hanafahana anay ao anatin'ny faharatsiana rehetra sy ny fahalemena rehetra. Ianao, ilay efa nitsangana tamin'ny maty, niakatra any an-danitra, mihevitra ny fiainanay mandrakariva, ka mivavaka ho anay ary mbola nanolotra anay ho amin'ny fanahy masina, hitarika anay, hivavaka sy ankalaza ary amin'ny voninahitra anao Andriamanitra. Andriamanitra, mianjaanja eo anatrehanao ny fon'ny olona rehetra, tsy misy miafina aminao ny faniriany rehetra, ary fantatrao, tsisy miafina aminao izany, ary manana ny tanjona izay heverana anay ianao amin'ny zavatra rehetra. Diovy amin'ny fanoloran-tsain'ny fanainao masina izay Andriamanitra, na ny hevitray, na ny fisainanay, na izay rehetra tianay atao sy angatahanay aminao. Ankalazanay ny anaranao masina izany, noho ny amin'i Jesosy Kristy malalanao, izany ny vavaka angatahanay eo anatrehanao. Fantatray Andriamanitra fa miaino ny vavaka ianao, ilay Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany, tsy misy na inona miafina eo anatrehanao. Mibantsina anay ny masonao, mijery anay amin'ny mpitiavana amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka ianao, ka na dia mandroso eo anatrehanao amin'ny fanetreteny izay, mangay ahy noho ny amin'ny otanay, mangay ahy noho ny amin'ny fahalemenay. Tompo, ianao Andriamanitra mihitsy, no mihevitra ny fiainanay mandrakariva, sy manavao anay ary manatsara anay, manadio anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra sy ny ota rehetra, ka ianao mihitsy no heverinay, hamany olanay amin'ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, voninahitra naranao Andriamanitra nanaovanay mivavaka. Amen. Ny iray efa voalahatra. Yeah.
havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Raha mibebaka marina tokoa ianao, miaiky ny tsy fahatanteranao, ka matoko ny fiasan'Andriamanitra ka hanatanteraka ny sitrapony, matoko sy marina Andriamanitra, dia sady mamindra fo ny mamela heloka. Tsanganary, andray ny teny fampanantenana ho famelahana ny heloka ao. Hoy ny tompo aminao, satria ny nianatra ianao ka naniry-tena teo anatrehako, za efa neno. Aiza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao a, efa niantso ny anaranao a, ianao, ary za dia za ihany, namono ny fahatsonao, ary tsy ho tsarovako tsony ny fahotanao. Noho ny anarako ary, dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hideranao a, dia mamindra fo aminao a, mety aho, mahadiova ianao. Ko ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny fahefany, fa voavela ny elokareo, noho ny anarany masina, miderany tomponao, ary amin'izao sisy izao, dia aza manotainy tsony. Ny olona manana famelan-keloka, mijoro amin'ny finoana, velona ao anatin'ny fanantenana, mitoetra ao anatin'ny fahasambarana teo amin'ilay bava hoe sambatry ny olona izay voavela ny elony. Amen. Ny rehefa voalahatra ny tanterantsika. Mahatsiaro tena ry havana, fanandray fitahiana avy amin'ny tompo, dia manana fahasahiana manambara ny finoany amin'izay namonjy azy, ka manambara izany ampabe maso ho retany ho rendanitra. Ndeha ary sika hanambara ny finoantsika araka ny soratra masina ao amin'ilay laharana 13. Aorian'izay mipetraka ny fiangonana, hanambara ny finoantsika isika araka ny fanambaram-pinoana araka ny soratra masina manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa foany mbola mpanotsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tongotsika aho, tonga hitady sy amantsony very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fehiny. Izy dia tsy miova ao maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina. Izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no navaombatsitsantsika rehetra ho teny iray. Ny fandresena izay ety mandresy sy tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finonay. Amen. Petraka amin'ny fino. Tonga ao anatin'ny fanohizana amin'ny fompavahana ao anatin'ny asan'Andriamanitra maro samihafa sika.
Izay ambaran'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana fa mihira ny antoko-pihira mialohan'izay. Endreky miarabantsika indray amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity alahady faha-efatra ny volana aogositra ity. Soron'Andriamanitra lehibe indray isika ny amin'ny fahasoavana sy ny famindrabony izay mbola nomeny antsika ka nazahoantsika tomponandro tombom-pahavelomana tahaka an'izao. Azahoantsika midera azy, mankalaza ary manome voninahitra azy lalandava. Vitsivitsy ihany no raharaha izay ambara amintsika. Marihana fotsiny fa ny fanampom-pivavahana izay ataontsika ity dia saontsika gaga fa ny liturjia larana voalohany io ataontsika io. Dia izay fotsiny izany ilay izy fa tsy hoe miova inona akory fa izay no liturjia larana voalohany. Mirakitra moa dia anirina ny toroteny ihany no atao rehefa avy eo.
Avy amin'ny cefalafohy BFJKM, ny cefalafohy BFJKM dia miantso antsika rehetra mpianatra cefala na izay efa nahavita na izay mbola eo an-dalam-pianarana mba ho tonga hamonjy ny fiaraham-bavaka izay efa naoisaka ny 3 volana izay ho tanterahana eny amin'ny FJKM Ivoanjo Finoana amin'ny sabotsy fahasivy amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao, manomboka amin'ny 9 oram-baraina izany fotoana izany. Tahaka izany ihany koa ny synodam-paritany sekoly synodam-paritany Antananarivo Andrefana hanatanteraka ny fanompoam-bavahana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fianarana sekoly izany hoe ny taom-pianarana 2024-2025 dia ho tanterahana izany fanompoam-bavahana amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy taom-pianarana ao amin'ny fianarana sekoly izany amin'ny sabotsy fahasivy amby roapolo volana aogositra ihany koa amin'ny 9 ora sasam-maraina eny amin'ny FJKM Ankatindravolo no hanatanterahana izay. Ny filohan'ny sampana sekoly foibe moa izany no hitondra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Ny sampana lehilahy kristianina eto amintsika dia miantso ny mpikambana izany fa toy indray ny fianaran-kira raha hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ny fikambanana mpiasa fahasalamana miantso ny mpikambana rehetra amin'ny herin'ny anio ao aorian'ny fanompoam-bavahana voalohany isy ny fivorian-dehibe ho tanterahana dia miantso ihany koa ireo izay maniry anatevin-daharana na hiditra ao anatin'izany fikambanana izay. Amin'ny herin'ny anio izany rehefa tapitra ny fanompoam-bavahana voalohany dia manatanteraka fivoriam-be ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Irako mpisaorana raha mpanompon'Andriamanitra anankiray noho ny fahafahany zanaka baccalauréat dia manao izao rako fisaorana izao mba ho fisaorana an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana izay nomeny izany dia manolotra vola 20,000 ariary avy ho amin'ny Dorcas, ny SLG ary ny ray aman-dreny mpitandrina ary 40,000 ariary kosa ho amin'ny fanorenana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra ny tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana sika nampahafantatra ny tsara ho fantatra ao anatin'ny asa ary mila miasa ny finoana ka zava-dehibe ho amin'ny fiainantsika izany. Irosika riavana ao anatin'ny vomifampoam-bavahana ny rahavalo amin'ny 720 faharoa izay efa voarakitra ao anatin'ny fafana no tanterahantsika mialoha ny hitsangana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora. Tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao fotoanan'ny ankizy sy ny tanora izao. Koa mangataka ny ankizy sy ny tanora ary ny sekoly alahady rehetra hitsangana. Hivavaka isika. Misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay ry Andriamanitra telo izay iray eo. Misaotra indrindra Tompo mbola nanome anay indray izao fotoana izao ahafahana mianatra ny teninao ka ny fanainao masina no hitoetra aty am-ponay ampitoetra izany teninao izany ka hiainanay tokoa mba ho vavolombelonao. Misaotra Tompo. Amen. Raisintsika ny soratra masina izay voarakitra ao amin'ny Salamo.
Salamo fahaenina amby efapolo ny andininy voalohany. Salamo fahaenina amby efapolo andininy voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Andeha heverenantsika atao mafy tsara hoe izany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fahaenina amby efapolo andininy voalohany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Amin'ny fotoana sarotra rakizy ny fon'ny olona dia mitady izay hiantapazana. Mahazo mipetraka nareo. Hiantapazana hitady famonjena. Raha namaky tsara an'ilay tenin'Andriamanitra teo tsika dia mazava ny tenin'Andriamanitra hoe mpamonjy izy aro hery indrindra fa amin'ny fahoriana izy mora azo antsoina indrindra. Ianao ange nirehatra ity trano anankiray lehibe mijoalajoala. Indrisy anefa fa tavela tao ilay rangahy tompony sy ny entana rehetra tao an-trano. Nianjovonjy tamin'ny manodidina izy. Vonjera olona! Mainy trano e! Vonjeo e! Aiza nareo mba hamonjy anay e! Henon'ny olona ny famonjeny. Tonga tokoa ny olona namonjy. Tsisy nefa ny azo atao satria maina ny andro, be ny rivotra dia niakatra aingana tokoa ilay afo. Fa izy nareo hoe mba hitondray tohatra ho azy hitondray tohatra ahafahako midina ato fa tsisy azo hamonjena ananjy afa-tsy izay ihany. Dia hozy ny olona hoe efa nitady zavatra tokoa izay hamonjena anao, mpamonjy voina moa mbola tsy tonga raha teo. Ka izao ny hevitra hitanay, nahita lamba lehibe anankiray izay ity izay olona rehetrarehetra mitazona an'ilay lamba fa izao mitsambokiny ianao dia ho tatazanay. Tsy mety aminao izany, tohatra mihitsy ny ilaiko fa raha tsy izany tsy voavonjy. Dia ka tsisy tohatra nge, hozy izy ny olona. Ny afo anefa tsy maninona, mirehatra ihany. Dia nirehatra ihany ny afo, hany ka lasa naninona izy? May izy. Betsaka ny faritra may tamin'ny tenany, izay izy vao nanapa-kevitra hoe aleo rangahy hitsambikina ihany fa sao dia izay marina ny famonjena. Dia rehefa nitsambikina izy dia tafita soamantsara. Saingy indrisy rakizy, fa tara loatra dia tafita ihany izy fa ny ainy no tsy avotra intsony, maty izy izany. Rakizy malalo, ry tanora, tsika rehefa manana olana dia mitady ny namantsika, izay olona akaiky antsika mba hitady inona? Famonjena. Andriamanitra nefa manana inona? Manana vahaolana. Rehefa manana vahaolana Andriamanitra dia toa misalasala tsika. Tsy mahatoky ny herin'Andriamanitra tsika. Fa ilay tiany saintsika ato ihany no ataontsika. Ohatra n'ity lehilahy teo izao efa nomen'Andriamanitra saina ny olona hoe mangala lamba dia tatazana izy. Fa nino an'izany ve izy? Tsy nino izy. Raha tsy efa hitany tena hoe may gravy ny zavatra, izay izy vao nanapa-kevitra. Dia ohatra n'izany koa tsika. Men'Andriamanitra vahaolana tsika fa tsy manaiky. Fa ilay tiantsika ihany. Nefa ahoana hozy izy ny salamo? Salamo fahaenina amby efapolo ny andininy voalohany mbola mametraka tsara mihitsy hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ka raha misy izany mandroa antsika dia iza ny tokony ataontsika voalohany? Iza ny tokony hitokisantsika? Moa ve tsy Andriamanitra? Ilay efa nanome ny teniny ho antsika hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ao amin'ny Jesosy ihany rakizy ny misy ny famonjena. Ka aza misalasala raha misy vahaolana omeny. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao ny vahaolana amin'ny fiainantsika. Asan'i Jesosy angeza ny famonjena izany na ny ainy aza na fony ho antsika. Ka andeha ho tadidintsika manomboka amin'ity androandroany ity fa Andriamanitra no hery sy aro
ho antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy araky ny Salamo 4:7 ny andininy voalohany. Ndeha hivavaka tsika. Andriamanitra, misaotra anao indrindra izahay amin'izany teninao izany. Jesosy eo, ampio izahay tsy hitady famonjena any an-kafa, fa ianao kay ny tena mpamonjy anay. Mora azo ianao amin'ny fahoriana, ary ianao no tsy afaka misaraka aminay n'aiza n'aiza. Ny olona mety mandao Jesosy, fa ianao tsy mandao mihitsy. Ka ataovy matoky anao izay amin'ity andro androany ity, fa mpamonjy anay amin'ny zavatra rehetra ianao, ary manana ny vahaolana amin'ny fiainanay manontolo ianao. Misaotra Tompo. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amen. Mialohan'ny itsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra, hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Dia ny hira efa voalahatra ny tanterahan'ny fiangonana, mankasitraka ny ao anatin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ny tompon'andraikitra. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay voasoratra ao amin'ny boky Nehemia 7:1 ka hatramin'ny 7:10. Filazantsara araka ny Jaona 7:1 ka hatramin'ny 6. Ary ny epistily faharoa an'ny Timoty faharoa 2:1 ka hatramin'ny 7. Mialohan'ny hamakina ny teny dia hivavaka isika. Dia raina sy ankalazaina omena voninahitra ny aranao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Misaotra anao indray izahay fa tonga amin'ny fotoana izay ivo ny fanompoam-pivavahana dia ny famankina, ny fiainoana ny teninao Andriamanitra izany. Ny teninao izay manova ny fiainanay. Ny teninao izay mampiorina ny finoanay ho amin'ny fanarahana dianao Jesosy Kristy. Ary mahatoky izany teninao izany izahay, fa ainao an'izay mahazo azy izany, ary fahasalamana ho an'ny rehetra. Mangataka indrindra ary Tompo ny fahafenoan'ny fananao masina izahay ho aminay tsirairay avy, na ny hamaky ny teny, na ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra avy amin'ny teninao, na ireto vahoaka izay mangetahetany amin'ny teninao, dia samy ho fenoanao ny fananao masinao avy. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny vita ny manda, ka voalatsako ny lela vavahady,
sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpira ary ny levita, dia notendreko ho anani rahalahiko sy anany ahy lehibe ny tao an-dapa hitandrina ny Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Ka hoy izaho tamin'ireo, aza vela hovahana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafana ny andro, ary raha mbola mijanona eo ny mpiambina dia aoka arindrina ny varavarana ka idinareo, ary manendre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerosalema ihany, samy eo amin'ny fiambenany avy, dia samy eo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna, nefa vitsy olona, sady tsy mbola vita ny trano. Ary nenon'ny Andriamanitra hevitra aho hamory ny manan-kaja sy ny mpanapaka mba amin'ny vahoaka, mba halaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazanany izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao. Izao ny lehilahy amin'izany tany izany, izay niakatra avy tamin'ny fahababoana, dia ireo nobaboan'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, ka niverina tany Jerosalema sy Joda, izay samy ho any amin'ny tanànany avy. Dia ny olona izay niaraka tamin'i Jerobabela, sy Jesua, sy Nehemia, sy Azaria, sy Ramia, Nahanani, sy Mordekay, sy Bilsana, sy Mispereta, sy Bigvay, sy Neoma, ary Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Israely dia izao: ny taranaka paharosy dia 270 sy 200. Ny taranaka Sefatia dia 270. Ny taranaka Ara dia 250. Ny taranaka Pahatamoaba dia avy amin'ny zanaka Jesua sy Joaba dia 270 sy 200. Ny taranaka Elama dia 450 sy 100. Ny taranaka Zato dia 570. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masony amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: raio, tonga ny fotoana, mankalazà ny zanakao mba hankalazany zanaka anao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Zaho efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko, ary ankehitriny raio, mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fonombola ary izao tontolo izao, fonombola tsy ary izao tontolo izao. Koa ianao anaka, dia aoka ahery amin'ny fahasoavana izay amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay zavatra renao tamiko teo anatreny vavolombelona maro, dia akolon'ny olona mahatoky izay mampianatra ny sasany koa. Miaraha miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maniko tena, ary manafika dia tsy mba maniko tena amin'ny raharahanyizao fiainany izao, mba hafaly izay efa mifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satsoana satso-boninahitra izy, raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany andray ny vokatra. Dinio izay lazaiko, fa omeny tompo fahazavain-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Ray masina manamasinana ny amin'ny fahamarinana, tena amin'ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana, hanao ny rehefa voalahatra ho fanomanana amin'ny fo amin'ny mpanahy.
hitsenana ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Alahady 17 ny volana Aogositra, taona 2024, mbola iainana sy velomana ao anatin'ny foto-kevitra izay rahantsika amin'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, mahatoky amin'ny asany ny mino. Ary dia izany tokoa ry havana, fa raha ny aino tsara sy ny nanaraka tsara sika ny amin'ny vakin'ireo tenin'Andriamanitra ao anatin'ny perikôpa telo, dia tena misongadina mihitsy izay mahatoky izay. Natao amin'ny Néhémia, na taty amin'ny Timoty, indrindra atao anatin'ity filazantsara Jesosy Kristy araka ny jaonina ity. Ny afatra, ny tenin'Andriamanitra kana ny afatra, sy hanomezana lesona anao fiangonana, iainanao ivelomanao amin'ny fiainam-bavaka, dia izay voarakitra tao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny jaonina 7:12 ny 1 ka hatramin'ny 5. Ary dia fantoka amin'izay ry havana ny hevitra rehetra izay iainana sy iveloman'ny fiangonana. Ka rehefa mamaky an'io jaonina 7:12, indrindra izay voarakitra amin'ity perikôpan'io ity, dia ny loha-hevitra miavaka eto dia izao ny foto-kevin-dehibe: ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny tenany. Ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny tenany. Ty jaonina 7:12 ity dia vavaka farany nataon'i Jesosy mialohan'ny isamborana azy. Alohan'ny isamborana an'i Jesosy dia mivavaka izy, mivavaka. Mivavaka nitodika tany amin'ny rainy. Misy dikan'ilay fitodiana eo amin'ny ray. Satria azo antoka ny fifandraisany ray sy ny zanaka amin'ny toe-javatra iseho sy hiantra amin'ny zanaka. Rehefa jereny ty jaonina 7:12 ity ry havana, dia izao sokajin'olona telo no entin'i Jesosy ambavaka. Sokajin'olona telo no entin'i Jesosy ambavaka. Ny 1 ka hatramin'ny 5 dia le loha-hevitra ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny tenany. Zay zany io, ary zay nitsoahany eto androany. Ny 2, ny 9,
ka hatramin'ny 7:10 dia nivavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany, mivavaka ho an'ny mpianany Jesosy. Ary ny 20 ka hatramin'ny 5:20 dia nivavaka nataon'i Jesosy ho anao, ho antsika fiangonana, ho antsika kristianina. Mazava tsara zany ireo sori-bavaka nataon'i Jesosy ireo. Noho izany dia zao ty perikopa voarakitra ty zany dia ilay vavaka nataon'i Jesosy, na nytonom-bavaka nataon'i Jesosy ho an'ny tenany. Ty tonom-bavaka nataon'i Jesosy ty ravana dia zao misongadina, tena misongadina amin'ny mahazanaka Andriamanitra mahatoky azy. Zanak'Andriamanitra mahatoky mivavaka. Kristianina hoentin'i Jesosy ambavaka na amin'ny fiangonana hoentin'i Jesosy ambavaka dia ho fiangonana ho mahatoky amin'ny mivavaka ataony. Mahatoky amin'ny Jesosy. Jesosy natoky ny rainy. Jesosy mivavaka ho antsika mba hatokisantsika ny Jesosy. Ka Jesosy zany dia zao nirahany rainy ary iraka mahatoky tamin'izay na nirahany rainy azy hoe ty amin'izao tontolo izao. Ny antony nanirahana azy dia zao anatanteraka ny planim-pikasan'Andriamanitra hamonjena an'izao tontolo izao. Manana ny planiny Andriamanitra hamonjena an'izao tontolo izao. Ary zay ny antony nanirahana an' Jesosy hanatanteraka zay planiny zay. Zao anefa andalo fotoatsarotra tsy azo hidivirana ny tompo. Na tiany na tsy tiany ao am-panatanterahana ny azy dia andalo amin'izay fotoatsarotra zay satria hisokajin'olona voafaritra, hisambotra, hitsara azy, hanameloka azy ho faty. Dia vokatrizay lalatsarotra fantatry ny tompo zay ho lalovany nahatonga azy nivavaka ho an'ny tenany. Hifandray amin'Andriamanitra. Fa na inona seho, na inona tranga ho sarotra lalovana, tsy nemotra ny tompo. Tao amin'ny fahavononana, tao amin'ny faharisiana, tao amin'ny fahatokinany rainy, zay naniraka azy. Ka io ray naniraka azy io dia omba azy, ampandresy azy amin'ny ady sarotra zay izy eo, ary tsy maintsy isehony ny voninahitra Andriamanitra ray zay naniraka azy. Mivavaka ho an'ny tenan'i Jesosy. Ao anatin'izay ravana dia zao misy zavatra roa misongadina tsara amin'ity vavaka nataon'i Jesosy ty. Ho lesona na ho modely ho fiainantsika mivavaka. Ny voalohany dia zao. Ny vavaka ho an'ny tenan'i Jesosy ankalazany ny rainy. Ny vavaka ho an'ny tenan'i Jesosy ankalazany ny rainy. Rehefa ny andrandrany lanitra ny tompo Jesosy io ny vavaka dia zao ny tonom-bavaka nasandrany. Ray io tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba ankalazany ny zanaka anao. Vavaka tsy mandeha ho azy zany. Vavaka mila fisainana sy fandinihana lalina. Zao ny voalaza. Tonga ny fotoana. Tonga ny fotoana. Ny fotoana zay lazaina eto dia io ilay kronos. Ny grika dia mieritreritra ny kronos fa maka mivelona ao nataony. Miodikodina eo dia mamono ny velona. Zay nataony fotoana. Fa eto iray dia zao na tonga an' Jesosy teny hoe tonga ny fotoana, fantany fa an'Andriamanitra ny fotoana. Eto zany dia tsara no milaza amintsika ry havana. Maro ny zavatra lazainao. Rehefa mba misy zavatra hifanarahana dia zao no lazainao hoe tsy manana inona? Tsy manana fotoana. Marina io. Marina io zavatra teneninao tsy diso. Tena marina io. Satria tsy anao ny fotoana fa an'Andriamanitra ny fotoana. Fa ianao ampandalovina eo amin'ny fotoana. Tahaka an'izay ty zanako ty. Tonga ny fotoana. Io fotoana io dia tsy inona fa fotoana voatendry ny rainy fetra farany tsy azo ialana.
Ho amin'ny fanatanterahana ny iraka zay nampanaovindray ny azy eto amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy atao. Fotoana tsy maintsy atrehana. Fotoana tsy azo hidivirana. Kanefa dia zao fotoana tena sarotra indrindra. Ny zavatra tsapa sy tariavana dia zao, toa tahaka Jesosy mialoha ilay tranga sy ilay seho izay hiatra eo amin'ny fiainany. Toa fantany mialoha zany. Fantatry ny tompo fa tsy maintsy izotra ao anatin'ny fanombohana azy amin'ny azy fijaliana ny lalana izora ny fahavalony azy. Ary tsy maintsy afara ny fahafatesana. Reto olona na sokajin'olona na fahavalon'ny tompo tsy mataotody reto. Dia nieritreritra fa io ny faratapo ny faharesen'i Jesosy, io fisamborana sy fanamelohana azy ho faty io. Ary ombohany eo amin'ny azy fijaliana. Ary zany tokoa, tamin'ny Jiosy dia zao, ny ombohany eo amin'ny azy fijaliana dia olona tena tsy valara. Dia nieritreritra an'izany reto sokajin'olona zao. Kanefa dia zao ry havana, tsy izay fisainan'olombelona izay no zavatra hita sy ny seho teo amin'ny fotoan-tsarotra ny lalovan'i Jesosy rehefa niteny izy hoe tonga ny fotoana. Fa fotoana nataon'i Jesosy hankalazana ny rainy io. Fotoana natao hankalazana ny Jesosy io. Ary zay ny fiainana. Zay ny lalana izorany. Ary io rainy io no nampiala azy tao anatin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana. Misongadina eto ry havana dia zao, hita aloha ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra mikarakara sy mihevitra an'izay iraka nandrana ny zanany ary tsy maintsy hanangana azy amin'ny maty. Fa i Jesosy kosa, eto dia zao, nataony ao anatin'ilay fotoana dia nankalaza n'Andriamanitra. Zao ny voasoratra eo, mankalaza ny zanakao, mba hankalazany ny zanakanao. Nankalaza an'Andriamanitra Jesosy. Nankalaza an'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana sarotra. Nankalaza an'Andriamanitra tao anatin'ny lalan'ny fahafatesana. Nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny fandreseny ny herin'ny Satana teo ambony azy fijaliana. Manamarin'izany ny soratra masina ao amin'ny Jaona 2:20 Manamarin'izany ny Jaona 2:13 ny 1:13 ka hatramin'ny 2:13. Zao revana, io vavaka nataon'i Jesosy dia tsy vavaka fehivavaka. Tsy vavaka ao anatin'ny fahaterena sy ny lalatsarotra fotsiny. Fa vavaka fangatahana hery amin'ray hoety mandresy an'izao tontolo izao. Zay le vavaka ho an'ny tenany. Sahala amin'ilay hoe omeo hery tahaka antsika amin'ny vavaka ihany. Omeo hery hoety mandresy ny zavatsarotra lalovana. Fa ny tena zava-dehibe koa dia zao, ty vavaka nataon'i Jesosy ty, hankalazany rainy sy hanomezana voninahitra azy, dia vavaka milaza firaisanaina sy fiombonanaina amin'ny rainy. Arak'izay voasoratra fa tsy misy fahasamihafana ny ray sy ny zanaka. Izay sy ny ray dia iray ihany. Ka na inona miseho, na inona mitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy, ny eo amin'ny fiombonanainany sy ny fananany hery, nataony dia zao, nankalaza n'Andriamanitra, nanome voninahitra n'Andriamanitra mba hisehony ny fisongadinany. Voninahitra Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy ho hita eto amin'izao tontolo izao. Zany nankalazainy an'Andriamanitra. Ka raha hankalazainy Jesosy, hankalazainy Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Tena modely ho antsika, modely ho anao ny vavaka nataon'i Jesosy, ny vavaka ataonao ho an'ny tenanao aloha. Misy ntsika mahay mivavaka, fa tsy mahay mivavaka ho an'ny tenantsika. Ny vavaka ataonao dia vavaka ho an'ny ankonanao. Ny vavaka ataonao dia mivavaka ho an'ny hafa rehetra, tahaka an'izay nataon'i Jesosy. Zany ny vavaka tokony hankatahantsika. Ary ny vavaka izay ataontsika dia mitaky fiombonana sy firaisanaina lalina ao amin'ny Kristy. Zao ry havana, tsika mahay mivavaka. Ny FJKM mahay mivavaka. Tena mahay mivavaka ny FJKM.
Fa ny vavaka tena fahaizanao le mivavaka ve misy firaisana aina sy fiombonana aina ao amin'i Kristy. Tena mankalaza an'Andriamanitra ve? Raha mivavaka ianao ka mivavaka ho amin'ny fahasalaman'ny tenanao, dia zao atao. Mivavah ho an'ny tenanao dia ankalazao Andriamanitra asehoany voninahitry ny tompo. Raha mivavaka ianao ho amin'ny filàna fototra ilainao andavanandro, dia ankalazao Andriamanitra me voninahitry Kristy isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ao aminao. Tahaka an'izay nataon'i Kristy izany ny lalam-piainana izorantsika mivavaka, fa tsy izay mahaporitra sy mahatery fotsiny ihany no ivavahana. Averiko ty, tena mivavaka ve ianao? Tena mazoto mivavaka ve ianao? Tsy le lalan-tsainao no tiana hambaran'ileo mazoto mivavaka ve ianao? Fa isika dia zao, tahaka anao tahaka an'i Kristy, mivavaka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Fa matetika ravana ny zavatra hita dia zao, rehefa tratry ny fahampiretana sy ny fahoriana ny fijaliana, zay vao mba mivavaka. Fa mila mivavaka amin'ny fotoana rehetra ianao, enina tsy amin'ny fotoana aza. Mivavah. Zay le lazain'ny soratra masina, mivavah mandrakariva ka aiza mitsahatra. Rehefa mandeha eny an-dalana eny ianao, dia mandeha, dia mandeha, dia mandeha. Fa rehefa misy zavatra manontona anao na tafitohana anao, inona ny teneninao? Vonjeo a Jesosy na maty Andriamanitra, tsy zay. Zany hoe ny olona zany raha tsy mahatsiaro voadona, tsy malala, mivavaka. Azay no ampianarina eto. Mivavaka ianao amin'ny fotoana rehetra, kanefa tandremo manao tahaka ny ianina. Ianina rehefa mivavaka dia ny heveriny tena fivavahana ny fitabatabana eny amin'ny arabe. Tsy zany ny lalana. Fa ny soratra manana dia manana toro lalana tsara hoentsika mivavaka, mifandray sy miray amin'Andriamanitra. Raha nytanina ianao inona no atao hoe vavaka, par définition, inona no atao hoe vavaka? Ny valiny dia zao ny mahazatra ny fiangonana. Ny vavaka dia resaka atao, zay eo. Dia apiko anao, fa takon'ily zay. Takon'ily zay. Fa ny vavaka izay resaka ataonao amin'Andriamanitra dia mitaky firaisana sy fifandraisana. Ny atao hoe vavaka izany dia zao, firaisana sy fifandraisana lalina amin'Andriamanitra amin'ny resaka izay ataonao. Ka naiza ianao dia manana an'izay firaisana lalina amin'Andriamanitra izay. Rehefa mandeha ianao, naiza, na any amin'ny tokantrano, rehefa te hivavaka tsy mitsahatra ianao, dia misy toro lalana, mbola averina, mitandrema mba tsy hitabataba. Fa inona ny zavatra misy? Zao nambaran'ny soratra masina. Mivavaka tsy mitsahatra amin'ny androm-piainanao rehetra. Ianao zany miala eto anao zao dia menan'izay hoe mivavaka ho an'ny tenanao. Hiala eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, andeha amin'izay alenao na ody, na andeha ho aiza, dia zao ny lazain'ny soratra masina mivavaka. Tena misy fifandraisana lalina io tsy tapaka io sady mivavaka an-tsaina, no mivavaka po, no mivavaka am-panahy. Fa matetika ny olona rehefa mivoaka eto amin'ity fiangonana ity, tsy mivavaka tsony izy fozy hoe efa nahazo dia mandeha mody faly mahazo fotsiny. Fa mila mivavaka foana isika, mila mivavaka mihitsy amin'ny tontolom-piainanao rehetra. Ninona ataonao, naiza leanao, mivavaka. Fa zao ravana, ny fiainganan'ny tongotra ka hipetraka tsy anao. Fotoana io. Miainga io tongotra ao dia hipetraka tsy anao io. Noho izany, mila manana firaisana sy fifandraisana lalina amin'ny tompo amin'ny fotoana rehetra. Zany no mivavaka. Zany ny lalana izorana. Ka aiza tratry ny fahampiretana na amin'ny filàna fotsiny ianao vao mivavaka, fa amin'ny fotoana rehetra ianao mivavaka. Zao koa nefa mariana eto ry havana. Ny zavatra mariana ao anatin'ny vavaka, tahaka an'izay nataon'ny tompo. Tsy ny vavaka fankalazana an'Andriamanitra ihany no henon'Andriamanitra. Ohatrany hafahafa mihaino an'izany, sarotro izany ary lafim-potom-ponoana.
Fa matetika isika mijaly, ory, mila vonjy sy mila hevitra amin'Andriamanitra, mitady hery amin'Andriamanitra, mitady ny famondrampon'Andriamanitra. Dia zao ry havana, tena miaino izany tokoa Andriamanitra. Tena miaino Andriamanitra. Tena miaino izy. Dia zao ny fanontaniana apetraka amin'ny fiangonana. Oviana ny fotoana ny vavahanao ka nahenonao an'Andriamanitra miteny aminao. Oviana. Taiza. Matetika tsy manana an'izany esprit izany sika. Fa ny tompo dia nampianatra ny hoe raha te hiona amin'ny tompo ianao, hiresaka amin'ny tompo ianao, dia midira amin'ny efitranonao mankingina. Dia miresa fa miaino anao ny rainao izay any an-danitra. Nampianarin'i Jesosy izany. Ianao ve mba niona tamin'i Jesosy oviana? Ary taiza? Mba nahaino an'i Jesosy niresaka taminao ve ianao? Zao ry havana. Manana fotoana, tena lesona tahaka ny natao an'i Jesosy, manana fotoana ianao amin'ny toerana anankiray izay voafaritra mazava ionanao amin'ny tompo. Tsy maninona e. Raha hoy ianao hoe za Jesosy te hiona aminao fa eo ambany tohatra no te hiona aminao. Dia atao fotoana raiky eo ambany tohatra io dia miona amin'ny Jesosy ao anao. Dia mienohan'i Jesosy fa miresaka aminao io. Miteny aminao Andriamanitra. Zao ianao ngamba mbola tsy bedin'ny tompo? Mbola tsy bedin'ny tompo ianao? Ny olona tsy mahatsiaro ny fibedesan'Andriamanitra azy, olona tsy tafahoana tamin'ny tompo aloha atao mazava ny resaka. Ny olona mbola tsy nandre ny fibedesan'Andriamanitra azy dia olona mbola tsy niona sy tafaray tamin'ny tompo mihitsy ny tena marina. Manana ianao fotoana ionana, hifandraisana amin'Andriamanitra. Dia midira ao anatin'ny fotoana mangina dia eo anao, ary atao fotoana raikitra io amin'ny andro izay ataonao. Dia miresaha amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny fa miteny aminao Andriamanitra, dia ho tenenineo ianao, ianao dia ohatran'izao ianao, za dia milaza aminao fa zao ianao. Manitsy ianao Andriamanitra manome anao ny torohevitra sy ny torohay rehetra hifandraisana sy hiraisana ao amin'ny Kristy. Zava-dehibe izany ry havana. Ka matetika dia zao, mety tsy hamaly ny fangatahana ataonao ny tompo rehefa mivavaka ianao. Mety tsy hamaly izany izy. Torohevitra ity. Asa ny eo na efa mba nanao na mbola tsy nanao. Na efa nisy nanoro na mbola tsisy nanoro fa omeko anao hanamafizako azy. Manana ianao carnet anankiray. Dia asio daty. Antony vavaka. Dia vavaka izany hoe vavaka fangatahana, inona ny antony nangatahanao vavaka. Dia eo amin'ny ilany eo indray asio daty dia ny valim-bavaka. Fahitanao zavatra io. Atsapanao ny fiainana firaisanao amin'ny tompo io. Ary atakaranao hoe mety diso ny vavaka. Misy tonga dia eo dia mivaly. Tamin'izao ora nangataka vavaka, tamin'izao ora sy minitra nivaly ny vavaka, voasoratra io. Fa misy fotoana tsy hovaliany mihitsy io vavaka io. Tsy mivaly mihitsy io. Satria maninona? Manana ny tanjony izay heveriny hitantanana ny fiainanao Andriamanitra fa tsy amin'izay mamporotra anao sy amin'izay heverinao. Izay ny maha-Andriamanitra azy. Fa henony ny vavaka ao ary omeny valiny ihany ianao. Fa misy fotoana tsy ho valian'Andriamanitra mihitsy ho vavaka ao io. Tsy valiana io. Dia izay ny mahatonga ny olona hoe hafahafa ihany io Andriamanitra io fa za mba nangataka ihany fa mandrakity ny androany tsy valiany. Rehefa tsy ny valiana io, isoro izy. Fa izao menao tsiny. Fa ny olona matetika rehefa mivavaka ka tsy voavaly ny mivavaka, mentsiny Andriamanitra.
Aitsio ny lalana izoranao mivavaka, ankalazao izy omeo voninahitr'Andriamanitra. Zao ry havana, ny tanjon'Andriamanitra dia tsy hanalany ny ao anatin'ny fahampiretanao sy ny fahamekanao. Zany ny tanjon'Andriamanitra, fa ny ataony dia zao, manala ny olona ao anatin'izay olana ary misy lalana iveran'Andriamanitra azy. Zay le voalazany amin'ny Jeremia, mahalala ny lalana iverana anareo hitondra fiadanana fa tsy loza ary hamelona ny fanantenanao. Zany no mivavaka. Zany ny lalana izorana. Kanefa na izany dia zao vonina mandrakarivan'Andriamanitra mamaly izay vavaka fankalazana azy fanomezam-boninahitra azy ataonao. Tapitra ny lesona voalohany ho fiainanao. Inona lizy teo? Ahoana lizy teo? Misy tsy ao a. Salamin'ny anina zao tsy mety misokabava mihitsy. Ahoana lizy teo? Mivavaka ho an'ny tenany Jesosy? Ankalazany indray. Ny faharoa dia ny fiheveran'Andriamanitra antsika mihitsy ao anatin'ny vavaka ho an'ny tenany. Mivavaka ho an'ny tenany Jesosy, hanomezana fiainana mandrakizay ho antsika. Mivavaka ho an'ny tenany Jesosy, hanomezana fiainana mandrakizay ho antsika. Averiko ray mandeha. Manana ny tanjony izay heverana antsika Andriamanitra. Manana ny tanjony izay heverana antsika Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra heverana antsika dia zao, ny andraisana ny fiainana mandrakizay. Zany ny tanjon'Andriamanitra, ny hanananao fiainana mandrakizay. Ka io fiainana mandrakizay io dia tsy takatritsika io. Any ambadika izao fiainana izao. Sokraty ilay filozofy malaza tao amin'ny Greka dia zao, nitady fatratra ny fiainana mandrakizay io. Dia ozy ao ambadika izao fiainana izao misy fiainana mandrakizay, dia zay no nahatonga azy nihinana amin'ny poizina atao hoe siga mba hitany ny fiainana ao ambadika izao fiainana izao. Kanjo tsy nahita ny lanitra izy satria namono tena. Tsy nahita n'ilay fiainana mandrakizay. Ampitandremana anao mba tsy hamono tena. Ka io fiainana mandrakizay io zany dia zao, fiainana ao amin'izy Andriamanitra sy fiainana miaraka aminy Oinga Oscar Kuhlman. Teolojianina protestanta malaza io. Be dia be ny boky nosoratana io indrindra ny introduction du Nouveau Testament. Ho an'ny fiainan'ny fiangonana protestanta réformée. Fiainana ao amin'izy Andriamanitra sy fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Zay no namaritany ny fiainana mandrakizay. Fa teolojianina protestanta malaza, mpampianatra fotompinoana, sady manana ny laza, nanoratra ny boky 32 volume nga Karl Barth, anorenana ny finoana ny fiangonana. Zao ny azy no amaritan'izany. Ny olona afaka mandray ny fiainana mandrakizay dia ny olona tafaray marina amin'Andriamanitra. Zay ny famaritany azy. Ny olona afaka mandray ny fiainana mandrakizay dia ny olona tafaray marina amin'Andriamanitra. Hevitra nitsoahana avy ao anatin'ny vavaka nataon'i Jesosy daholo zany. Fa ny soratra masina ihany ny tena mamaritra sy mamatotra antsika raha tianana ny fiainana mandrakizay. Zao nambaran'ny soratra masina ao anatin'ny vavaka Jesosy eto. Raha milaza ny fiainana mandrakizay, ampandehan'Andriamanitra antsika sika, dia ozy hoe ny fahafantarana n'ilay Andriamanitra tokana, monoteisme. Sy marina, ary Jesosy Kristy zana n'ilay tokana fiainana mandrakizay. Io ihany ny lalana. Zany ny lalana tsy azo idivirana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ka andeha ho tsoahantsika le hoe fahafantarana n'ilay Andriamanitra tokana sady marina. Ny teny nampiasaina ao anatin'ny voambolana Grika dia ny ginosko. Tsy fahalalana. Fantatsika fa ny gnostisisme dia nanana ny fampianarana ny amin'ny gnosy. Fahalalana. Ny fahalalana ny saina no ahafahana mamonjy ny tenanao. Fa tsy zany.
fa eto dia hoe mahafantatra. Zay mihitsy ny dikateny. Mahafantatra an'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra tokana, tsisy fangarona. Dia io nandraisana ny fiainana ao aminy. Ny fahavitan'i Jesosy niraka nampanaovina azy ry havana. Dia ilay lalana voasoritr'Andriamanitra handraisantsika sy hampiditra antsika ho ao anatin'ny fiainana mandrakizay. So dia tsy fantatrao izany. Zay ny nandrainy an' Jesosy hoe ty amin'izao tontolo izao hamonjy antsika, manokatra ny lalana sy hampiditra antsika ho ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe vita ny asany menao aho, ataoko. Zany hoe efa misokatra ho anao, efa misokatra ho antsika ny fiainana mandrakizay, ny fahavitan'i Jesosy ny asany. Misalasala ny olona. Atsangano ny tananao tsy fivorian'ny mpandray ity. Atsangano hoe ny tananao izay azo antoka amin'ny fiainanao fa ho any an-danitra. Tanao izany misy tsy ho any. Salasala, zavy ho any sa tsy ho any, tsy sa manangana. Ny olona mino, raha vao vita batisa ianao, miaina sy mivelona amin'ny firaisana ianao amin'ny Kristy ianao, azo antoka amin'ny fiainanao ho ao amin'Andriamanitra amin'izay namboary ny Kristy, vita ny asany. Raha tena ho amin'ny Kristy marina ianao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy. Efa laza ny zavatra taloha tonga vaovao. Le vaovao, io le fiainana mandrakizay. Ny dikan'izany ry havana dia izao. Vitan'i Jesosy ny asa rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy tety amin'izao tontolo izao. Totosany an-tsakany sy andavany izay asa izay. Ary ny zavatra misy dia izao. Ny olona rehetra izay manaraka azy netiny ambavaka dia ho tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no nahatongan'i Jesosy ny teny hoe andeha aho ka namboatra fitoerana ho anareo izay isy aho. Tsisy fisalasalana ianao raha tena ao amin'ny Kristy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. 100%. Fa raha mbola misalasala ianao mandiny tena. Ny fitsakanan'i Jesosy tamin'ny Mateka ka avy amin'Andriamanitra rainy hanomezana voninahitra an'i Jesosy. Hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Izany ry havana dia tsinona fa zao. Ny fiombonan'ny voninahitra ny Rainy sy ny Zanaka izay manome fiainana ho antsika, ary ilay fiainana mandrakizay dia ho an'izay mino sy mandray azy. Voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany izany. Izay mino azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ianao izany raha tena velon'ny finoana, zanak'Andriamanitra ianao, fa tsy zanak-kodifety sy maka. Zanak'Andriamanitra velona ianao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Ny fanontanianana fiainana mandrakizay ve ianao? Te-hanana fiainana mandrakizay ve ianao? Raha te-hanana fiainana mandrakizay ianao dia mila mahafantatra an'Andriamanitra ary mandray ny fiainana ho aminy ao amin'ny Kristy. Dia azo antoka ny lalanao. Tsy ho very mandeha ianao na hiantona eny amin'ny habakabaka. Zao anefa ry havana ny marina, tsy misy olona mahafantatra an'Andriamanitra feno. Tsy misy olona mahafantatra an'Andriamanitra feno. Fa ny fahafantaran'Andriamanitra feno dia ao amin'ny Kristy ihany. Rehefa ao amin'ny Kristy isika, tena mitoetra ao amin'ny Kristy, mahafantatra an'Andriamanitra. Ray ihany Andriamanitra sy ny Zanaka. Tsisy fahasamihafana io. Mampiseho amintsika izany. Mampiseho amintsika izany. Fa tsy izay Andriamanitra rehetra tonga ao an-tsainao akory ny mitondra famonjena ho anao. Io samy manana Andriamanitra ivavahana dia samy kristianina azy. Na ianao miheno ahy io manana Andriamanitra izay heverinao ianao, ivavahanao ao an-tsainao ao. Izany ny fiangonana. Ary izay no ahitsy ny vavaka nataon'i Jesosy ahitsy ny soratra masina. Fa tsy ilay Andriamanitra izay heverinao no mitondra famonjena ho anao, fa ilay Andriamanitra izay voarakitra ato amin'ny
baiboly. Io ihany, ary tsy misy afa-tsy io, ary io rery. Io ihany no mitondra famonjena ho amin'ny fiainantsika. Omenanao izany lalan'izany ry havana. Andinianao tena mandrakariva. Fa tanjon'Andriamanitra no ampidirana anao ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Tanjon'Andriamanitra no tsy haveranao ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Lalana izorana io. Noho izany ary havana dia izao. Mivavaka ho an'ny tenan'i Jesosy, hanomezana fiainana mandrakizay ho anao. Koa miorena tsara ao amin'ny Kristy. Ataovy izay hanananao firaisana sy fiombonanainana ary fifandraisana lalina ao amin'ny Kristy, dia azo antoka ny fiainana ho mandrakizainao amin'ny ho avy, fa tsy amin'ny tiany ho tiany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho tanteraka aminao ny afatry ny ten'Andriamanitra ho fiainanao mandrakizay. Anao hira ny antoko-pira.
mandeha iombom-bavaka sy kariavana. Andriamanitro rainay izay ny an-danitra, ao amin'i Jesosy Kristy tomponay, mivavaka aminao, isaora sy angataka aminao izay no ny asa ny fanainao masina izay mitarika anay sy mampitodika anay eo aminao. Misaotra anao izay Andriamanitra tamin'ny nanomezanao an'i Jesosy Kristy, ny rahanao mba hitondra fiainana ho anay. Nivavaka ho an'ny tenany izy, ankalazana anao, ary mampianatra anay hivavaka, ankalaza sy amin'ny voninahitra anao. Tomb'Andriamanitra tsy torainay sy mandrakizay. Ataovy mahay mifantoka amin'ny vavaka izay tanterahanay amin'ny fotoana rehetra izay ankalazana anao, hanomezana voninahitra anao ao amin'ny Kristy Jesosy, lay Andriamanitray, lay Andriamanitra mitarika anay ho amin'ny fahatsarana sy ny fahavelomana, hanananay ny fiainana ao aminao. Misaotra anao izay no ny amin'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny tenany, mba hampiraisa ny ainao aminao sy ianao momba sy mitazy, ary koa hampiraisa ny aina aminay ho ao aminao, ka hombanao anay mandrakariva amin'izay rehetra sitraka ho tanterahanao, amin'ny tanjona izay heveranao ny fiainanay. Mivavaka aminao izay Andriamanitra, ary angataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tena ianao Andriamanitra mihitsy izy mivavaka ao anay, amin'ny fiainana mandrakizay. Ataovy mahita an'izany ny fiainany mino eto amin'ity fiangonana ity, raha nandreny ny afatry ny teninao ka iaina sy velona amin'izany, ary mifamatotra sy mampitoetra ny teniny ao aminao. Tomp'Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra izay sitraka ao ho fiainanay. Ny angatahanay aminao ary Andriamanitra dia zavatra tokana sy ray loha ihany. No ny asa ny fanainao masina izay tsy mitsahatra amin'ny fotoana rehetra, dia omeo ho an'ny mpitondra ny efijekem rehetra. Omeo ho an'ny efijekem rehetra ny fahaiza-mivavaka mankalaza anao ka mahafantatra anao Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy. Dia iorina sy toetra ny finoana ary tsy ala ao aminao. Ary eo ka nitanjonao Andriamanitra izay sitraka ao mihitsy, nitondranao ny fiainanay dia ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ataovy mahitsy ny lalanay. Ta io ny fiangonana Jerosalema vaovao, ao ny mpitandrina amin'ny vady, ny tsy zanaka, ny safiny. Ao ny borao ny fiangonana tahaka izany koa, ny ankonany rehetra. Ao Andriamanitra ny mpihevitra rà rehetra, mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra, ny kristianina rehetra. Ankalazanao Andriamanitra mivavaka izay tanterahany. Tsy ho voatery ny fahampiretana sy ny fahoriana ny fijaliana, fa tena ny fahafantarana anao Andriamanitra ny vavahany, ka iraisanao aminy sy iraisana eo aminao. Ta io ny olonao, naiza naiza, na roviana, amin'ny fivavahana misandratra eo anatrehanao, heveranao ny lalana izay tokony izorany ho any amin'ny fiainana tsara dia amin'ny fiainana mandrakizay. Matoko manana anao izay. Io koa ny vavakay eo amin'ny Kristy, ilay nampianatra anay mivavaka tsara indrindra, manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga any ny fanjakana. Atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay io izay anona saza ho aminay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakapana. Fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny evy, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao tsika riavana dia tonga ao anatin'ny fanavaozana ny fanoloran-tenantsika no ny asan'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mahay mankalaza an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy rehefa nomen'Andriamanitra ny tanjona izorany, dia manana fahasahiana manolotra. Noho izany dia hira, ny antoko-pihira
ao anatin'ny fanatanterahana ny fanatitra. Feon-java-maneno ry havana. Aoka hitsangana ny fiangonana. Aoriany ny vavaka fanavaozantsika ny fanoloran-tena. Dia tanterahantsika ny rehefa voalahatra mialohan'ny tsodrano dia apetraka ny tsodrano. Dia hivavaka sika ry havana. Misaotra anao mandrakarivo izay tompo. Fa ianao no mandrotsaka ny rehepahasoavana sy ny fitahiana rehetra ho amin'ny fiainanay. Ary zava-dehibe aminay tokoa izany. Indrindra ny asan'ny teninao, izay mamatotra sy mampifandray aina anay ao aminao ao amin'ny Kristy. Izany no andraisanay ny fitahiana rehetra avy aminao, ka navaozanay eto anatrehanao ny fanoloran-tenanay. Ary anjaanjanay sy ahariarinay izany, amin'ny endrika hita maso,
amin'ny are-pahasoavana natobaka ao anay. Ianao Andriamanitra mihitsy no herinay. Andray ny fankalazana ianao sy ny fanomezanay voninahitra anao amin'ny fanatanterahanay ny fanoloran-tenanay sy izao fanatitra izao. Mba ho akasitrahanao Andriamanitra satria vokatry ny fonay izany. Asesiky ny asan'ny tenany teninao ho anay izany noho ny amin'ny sitraponao. Ekeo ny vavakay eo amin'ny Kristy. Asandratray ianao Andriamanitra, ankalazana ny voninahitra ao. Amen. Raiso amin'ny finoana ary terizo amin'ny fanantenana tsara ny fitahian'Andriamanitra atolotra anao ho fiainanao ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika, izay ambaranay amin'ny fahefany sy ny fahalebiazany hoe Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy Tompontsika mpiandro ny lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny raha fanekena mandrakizay. Izy no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahana eo masony. Andraisanao ny fiadanana sy ny fiainana mandrakizay, ary hiaro anao amin'ny fahafantarana rehetra, amin'ny fonao ny hevitrao, amin'ny fahalalana ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Zanany. Andriamanitra, hatanteraka azy rehetra tokony ho anareo, araka ny harena eo amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho azy ary tena ho azy rery sy mandrakizay ny voninahitra, fa ny fiadanany koa sy toetra aminareo mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'izay akasitrahany, amin'ny anaran'Andriamanitra velona, Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirary soa anao ry havana, dia mivavaka aza mitsahatra ho tahinin'ny Tompo ianao, na mivoaka na miditra n'aiza n'aiza hombany anao. Mirary soa anao.